Nisy ny fanentanana nataony groupe tsy akoron-drano atsinanana io ariva io ho fanentanana ny olona mba hibebaka sy hiverina amin'Andriamanitra. Loha hevitra nentina tamin'izany hoe mandroso ao amin'ny voninahitra. Fa miarabantsika rehetrarehetra zay manaraka nyty fahitalavitra ity sorana an'Andriamanitra ny tanjon'ny fiangonana. Ny fiangonana Ampasanimalo dia ny itety ny faritra maro eto Antananarivo. Ny antony dia any amin'ny faritra tahaka ny faritra iva tahaka izao any misy toe-javatra samihafa mitranga ny tanjonay dia ny anova an'le tanàna ary sorana an'Andriamanitra anankiray izay seho goavana androany dia nisy anisan'ny mpanompo sampy tena rahitahany teto amin'ity tanàna ity nanolotra ny fiainana tanteraka ho an'i Jesosy ary izay no anentanana antsika rehetrarehetra tsy ho variana fotsiny ao amin'ny vilona fa aty amin'ny toerana faritra iva aty tena misy ny transformation na ny fahanovana mahagaga izay ataon'ny fiangonana dia makasitraka antsika rehetrarehetra izay manaraka ty fahitalavitra ty. Ankasitrany ianao tompoko lahy sy tompoko vavy naharaka ny aino sy ny jery hatramin'ny farany fampahalalam-baovao antsika tamin'ity ariva ity. Isaorana ihany koa ianao satria fantatra efa tsy halatra any amin'ny fahitalavitra AmaTV ianao ka mametraka ny veloma mandrapitafa tompoko lahy sy tompoko vavy.